Ny tombotsoa ambony firenena no tokony jerena io kosa no nambaran'Andriamatora Randrianasolo Jean Nicolas izay solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'i Betroka indray kosa raha naneho hevitra mahakasika indrindra izay fanendrena ny praiminisitra izay ny tenany ho azy moa dia tsy mametraka olana ho azy izay tendren'ny filoham-pirenena eo na iza fa izay tombotsoa ny firenena izay no tokony ho jerena dia ho arahantsika kosa ny fanazavana eo tantantintsy fanadihadiana manaraka ity. Ho an'Andriamatora Randrianasolo Jean Nicolas solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'i Betroka teo ambany lokon'ny MAPAR dia tsy mametraka olana izay praiminisitra tendren'ny filoham-pirenena eo na iza nanolotra azy. Tsy ny olona tokoa nijerena ho izy fa ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Naneho hevitra mikasika ny toedraram-pirenena tokoa ny tenany io maraina io. Nitondra fanazavana mikasika ny filazana fa haniakatra conseil de discipline teo anivon'ny MAPAR ihany koa Randrianasolo Jean Nicolas. Amin'ny mahafilohany atoko JMP azy tokoa no nanaova fanambarana mikasika ny fanohanana ny filoha rajonary mampianina hery fa tsy amin'ny anaran'ny MAPAR. Na nisy ny fanambarako tany amin'ny miaraka tamin'ireo batoko politika izay nanohana ny rajonary mampianina taria amin'ny kolibera. Tsy midika igny hoe MAPAR anakay ny zovoko teny tsara avana ny zavatra zay fa mahatoko politika anakay filoha nasionary anakay GMP. Zaho tsy nanao déclaration koa tany fa hoe niala tamin'ny MAPAR mbola MAPAR ihany jusqu'à amin'izao. Sisy nanaovako déclaration hoe niala MAPAR satria misy sasany milaza tamin'ny gazety fa hoe hamadika zahay. Saro fantasinareo fa na ny MAPAR nge fa nanao déclaration fa hoe manohana ny rajonary mampianina fa saro fantasin'ny vahoaka malagasy fa zahay dia miaraka amin'ny olona lanim-bahoaka satria ny problème ny vahoaka roapolopolo sy ny zarevana fa sy ny tombotsoan'ny olombisy zay anao chantage anay mpanao politika zay lanim-bahoaka sy ekenay zany. Nilazatrany Andriamatora Randrianasolo Jean Nicolas fa tsy niala tamin'ny MAPAR velively. Etsendanin'izany hoy izy tsy voaroroy ao anaty raharaha maloto ho ny tenany ka matahotra ho enjehana.